Efatra amby folo taona no nitondran'ny fandaharana asa Prospere fampandrosoana ara-pamokarana teo amin'ny lafin'ny fambolena, fiompiana, jono ary ny asa tanana tao amin'ny faritra Sofia. Natao lara-pahamehana ny fampiroboroboana ny orinasa madinika tamin'ny alalan'ireo lalam-piariana maro izay nomena tosika toy ny katsaka, ny blakaizy, ny tantely, ny jono an-dranomasina, ny tongolo, ny akoho gasy, ny volobe, ny asa tanana ary ny rary. Maro ny zava-bita. Ny zavatra tena natao moa zany dia fanohanana an'ireo tatsapamokatra izay ao anatin'ny sehatrasa any ambanivohitra any fampitomboana fahaiza-manao an'izy ireo tamin'ny fifanana maro isan-karazany amin'ilay zavatra izay ataony. Dia rehefa namokatra koa izy ireo dia nisy fomba fiasa napetraka teo amin'ny fitadiavana ny varotra dia ny famokarana zany mitodika any amin'ny lalam-barotra dia misy eo amin'ny hatramin'izao zany 300 eo ny fanarahana ara-barotra natao tao anatin'izay any ho any amin'ny 5,000 sy 2 alina any ny voaisa dia 9,000 amin'ireo zany nahazo tombotsoa mivantana ary any amin'ny 7,000 any ho any zany ny nahazo tombotsoa mivokatra ny fahazoany fakany tahaka ny fiaraha-miasa tamin'reto naman'reto. Dia tao ihany koa ny fanohanana an'izy ireo amin'ny resaka vola, findramam-bola, tahiry, fanaovana tahiry mba ahafahana mampandeha ny orinasan'izy ireo. Fa eto zany manamarika izay fa anisan'ny zavatra tsara dia tsara tao anatin'ireo faritra 10 iasan'ny Prospere ireo ny fanohanana ara-bola an'ireo tantsaha mpamokatra ireo. Dia teo koa ny asa tanana maro isan-karazany izay singanina manokana amin'izay moa zany ny rary izay ataoko hoe mora ny fampandrosoana azy satria avery amin'ny faran'ny vokatra izay ratsy dia ratsy izy ka moramora nanohanana azy dia nazahoana vokatra tombo zany miarika-rindra ireo. Ary rehefa mitombo ny vola moa araka ny fanlazainy teo afaka mahavita ny fiainana izy, mampianatra ny zanany izy rehefa marary izy misy vidianana fanafody afaka manatsara ny trano. Nanatsara ny farimpianan'ireo mpahazo tombontsoa tokoa ny tohana nentin'ny fandaharana asa Prospere. Manana fahafahana tokoa izy ireo ankehitriny. Zahay ty tamin'ny fotoana voalohany nandrary mbola tsy avy teto Prospere tsy avy taminay nandrary mandafim-paneo mandeha 500 efajata vidiny tena nahita fahasaharana fa tsisy tady vola nandresy lavitra zahay hoe hanatsara ilay asa tanana rary mpagnesaka 5 vavy zahay nagnano azy niaraka niofa fa jusque am'izay io tena nahita fahatsarana zahay satria tsy nialanay le raha zahay am'izay mandafim-paneo mandeha 5,000 4,000 le malany baraka poaka 2,000 vidiny tsisy zany efa tsy mahazo azy dia aminay olo tena niboaka zany le tombo hitanay fa natsara velon-tegnanay naharaka jusque tamin'izany tsisy tany tsy hitanay zazeto zany mijoro vavolombelogno io afandinona hitan-Tananarivo tsy le hihitiraha zay tery avako mampalahelo zaho maloha ninahy baka ny haiky zaza koa fa mahafaka CP fa tsy afaka mianatra antsoy satria magnino tsy ampy toha larin'izeo io 2 taogno 3 tamin'ny rahako tamin'ny Prospere tamin'ny 2009 za zay mibolagna zany managna zany ka mianatra antsoy nafaka BPC ohatry zare telo mianatany voataovako zare zaho mandrary vidinentagna tsara zahay koa moa nizahanjare olo mpamatsentanyay avilininy avy degoko tsy tapaka tsy mampijaly halika vola. Melama miaraka izany ny fandaharana asa. Miavaka ny Prospere raha samy fandaharana asa satria manana ny paikadiny hampitana ny lova ho fampaharetana ny asa vita rehetra. Dia misy ny rafitra mpandimby, hanohy sy hanamafy hatrany ny fahaiza-manaon'ireo mpandraraha madinika. Ka ny CCI Sofia sy ny ONG manavitra no rafitra mpandimby nanolorana ny fanilo miampita. Noho ny fanohizanay ny asa zay nataon'ny Prospere taloha zay nitohizanay ary nefa natomboka tamin'ny taogno 2022 moa zany
tamin'ny alalany contrat programme ny fanarahana tamin'ny prospéré sy ny rafitrom-pandimby de ONG Magnafy sy ny CC Sofia hanohy zany asa makadiry zay nataony prospéré Atrinela zay de tafiditra agnatin'izay asa zay andraiky hitanemo ny fampifandraisagna ny mpamokatra sy ny mpividy vokatra mba hazahoany izy ireo ahitagna lalam-barotra hampiditry vola bebe koa agnatin'ny kitapom-bola andreo zay mpamokatra vokatra atontoerana zay tafiditra agnatiny koa zany le fagnomezagna fiofanagna na ara teknika zay mampiofagna reo tantsaha nareo mpamokatra reo mba hahatsara ny kalitaony vokatra zay ataon'izy ireo ary tafiditra agnatiny koa zany fampiofanagna amizay fampiasana vola na fanabeazagna rabola sy ny fitantanagna agnatin'izay hampitombo ny vola miditra ho andreo mpahazo tombotsoa reo de zay koa zany amizao dia mikarakara ny dossier fahazahoagna vola amin'ny fond de développement agricole manampy ireo zay mila an'izany manoro hevitry manoro lalagna mba ahafahan'izy ireo hisitraka an'izany fanampiagna arabola zay avy amin'ny fond de développement agricole na FDA aty Sofia de manohy ihany koa zay ao agnatin'izany ONG Magnavotry zany mikarakara ireo GVEC zay fampitra volana ifampindramana sy anaovagna zany épargne am'izany fikambanagna ny olo zay mitovitovy fari-piainagna eo amin'ny 2010 ka hatramin'ny 2020 eo ka anjaranay ao agnatin'izany ONG Magnavotry zay no manohy an'izany zay miaraka amindreo ekipa maro atao agnatin'izany rafitry mpandimby ny prospéré diany ONG Magnavotry. Marina fa nofarana natao Antsy faritra Sofia ny alakamisy 7 aprily 2024 ny fanakatonana régionaly amin'ny fomba ofisialy ny fandaharan'asa prospéré ho an'ireo faritra miisa 5 izay niasany ary ho tanterahana amin'ity faran'ny volana aprily 2024 ity ny fanakatonana nasionaly amin'ny fomba ofisialy izany fandaharan'asa prospéré na fanohitra izany.